Ireo lohatenim-baovao amin'ity alakamisy 20 aogositra 2022. Manamafy ny fepetra sy ny pakiady fiarovana sy fisorohana ny fidiran'ny valanaretina Ebola eto Madagasikara ny gouvernement malagasy. Commune 13 lasibatry ny rivodoza gezany farany teo ao Tomasina no nanomboana ny tetikasa vonjy longo andiany faharoa ho an'ny faritra Tsinanana. Tsy maintsy mbola manafatra vary sika noho ny fampin'ny filan'ny mpanjifa amin'ny voka-bary eto an-toerana. Miarahaba klasy tompokivavy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Ny gadonao farafangana ny ariva teo ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika amin'ny vady anatrika hetsika lehibe ara-kolontsaina sy ara-pomba any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny no sady manatanteraka fitsidiam-paritra ihany koa. Rampitso no anatanterahana ny fametrahana tsangam-bato ny Totroky ao ny vato renivohitry ny foko Zafisoro, foko valo any amin'ny distrikany farafangana any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana no mivondrona manatanteraka io hetsika lehibe ara-kolontsaina io. Hitondra tantara fohifohy mikasika ny Totroky sy fampahafantarana ny hetsika ho atao Rampitso i Rolie fahiny manana televiziona malagasy any farafangana anokafantsika ny fampahalalam-baovao. Eto Engvato na Evato renivohitry ny foko Zafisoro ao anatiny 12 commune no misy anay amin'izao fotoana izao. Ireto hitasika milahatra eto avokoa ny toerana na ny trangobeny ampanjaka rehetra ato anatiny foko Zafisoro. Eto no renivohitry izany foko izany. Ity toerana ity ihany koa no anatanterahana ny lanonana ara-drazana izay ametrahana ny sangam-bato izay mampiavaka ny Totroky. Ny Totroky moa dia ivondronana foko miisa valo toy ny foko Zafisoro izay mampiantrano, eo ihany koa ny foko Rabakara, ny foko Atesaka, ny foko Atevato, ny foko Savoay, ny foko Zaramanampy, ny foko Zarafagnilia ary ny Besileo izay mitambatra no antsoina hoe Totroky. Ity sangam-bato ity dia efa niorina tamin'ny 12 Oktobra taona 2022 izay tao farafangana. Mazava ho azy tamin'izany taona 2022 zany ihany koa no nanomboany ity Totroky ity. Misy ihany koa ny sangam-bato faharoa izay natao tany amin'ny commune Efasy ho an'ny foko Zaramanampy. Ity no sangam-bato fahatelo ny Totroky izay Oazoro eto Evato ny Rampiso Zoma no anatanterahana izany. Mazava ho azy dia eska ara-drazana no atao eto Evato izay ivondronan'ireo taranaka rehetrarehetra ao anatin'izany foko izany. Misy ny fanatanterahana zoro izay arahana lanonana ara-pomban-drazana. Amin'ity toerana ity ihany koa no anatanterahasika izay eska maro samihafa izay andraisana ireo vahiny avy lavitra. Isany anome voninahitra izany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Colonel Randrianirina Mikael sy Ramatoa vadiny ary ireo mpiaradia aminy izay anatrika izany Evato ny Rampiso. Ankoatr'izay dia eo ihany koa ireo olo-manakaza maro sivily sy miaramila avy aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana izay anotrany ity lanonana goavana izay atao eto Evato ity. Zany entsika izany dia efa manomboka ny azola ny hirahira ara-pomban-drazana izay atao eto Evato izay renivohitry ny foko Zafisoro. Hoaratsika miandalana eny any ny akon'izay fankalazana ny fametrahana sangam-bato atao ny Totroky izany. Araky ny vaovao nampitay ny namana Rolie fahiny manana ihany dia efa nisy ny ariva teo ny famangina sy ny fitsidiana ny toby Semafa, toby hitaizana sy amondronana ireo ankizy manana toetena varira ao farafangana nataon'ny filohan'ny fanavaozana amin'ny vady. Ity toby ity izay misedra olana amin'izao fotoana izao ka nanolotra lela vola sy vary 9 taona ary kojakoja maro samihafa ho an'ny toby ny filohan'ny fanavaozana amin'ny vady. Anolotra ihany koa izy ireo fanampiana 10 tapitrisa ariary isam-bolana ho an'ity toby Semafa izay hitaizana ireo ankizy manatoetena varira ao farafangana izay maro dia maro ireo ho arantsika Rampitso ny antsiprian'izay.
Resaka fahasalamana mila mailo sy mitandrina isika eto Madagasikara manoloana ny firongatry ny valanaretina Ebola amin'ireo firenena sasany aty Afrika amin'izao fotoana izao, indrindra ny ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo izay mamono olona isaky ny 30 minitra ity Ebola ity. Namoaka naoty hitambarana ny ministera misa sivy anatin'ny gouvernemanta Mamtina Radjaonarsan votoatin'izany ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana eto Madagasikara sy ny paikady arovana sy soroana ny fidirana ity valanaretina mora mandripaka olona ity. Maro ihany koa ireo toromarika izay miantefa amin'ireo tompona andraikitra isantsokajiny sy izay voakasika ny fepetra rehetra ary indrindrandrindra ny mponina rehetra ihany koa. Nalsorandriamasinoro. Ny mpandeha rehetra miditra eto Madagasikara dia tsy maintsy mameno ny taratasy fanambarana ara-pahasalamana alohan'ny fidinana ny seranana. Manambary izay fijanonana na fandalovana tany amin'ny firenena misy aretina Ebola nandritry ny 20 andro farany, ary manaiky ny fanaraha-maso ara-pahasalamana hapetraka amin'ny fahatongavana, fizahana sy fanamarinana ireo atotan-taratasy, fandraisana ny maripana sy fizaham-pahasalamana raha ilaina. Izay olona rehetra ahitana soritra aretina mampiaya dia alefa vetrany any amin'ireo sampandrahara mahefa araky ny torolalana nasionaly. Voarara vonjimaika ny fidiran'ireo teratany vahiny eto amin'ny tanin'i Madagasikara raha toka nijanona na nandalo tany amin'ireo firenena voakasiky ny aretina Ebola izy ireo tao anatin'ny 20 andro farany. Ny teratany malagasy, ireo teratany vahiny monina eto Madagasikara sy izay manana fahazondalana hiditra manan-kery ka avy amin'ireo firenena voakasika dia hiaran'ny fihiboana na fitokana monina mise en quarantaine mandritry ny 20 andro arahina fanaraha-maso ara-pahasalamana araky ny fomba fiasa manan-kery. Ireo fepetra ireo dia miatra ihany koa amin'ireo diplomaty sy ireo olona teratany vahiny miasa ao anatin'ny fikambanana na vondrona iraisam-pirenena tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny sarany rehetra mifandray amin'ny fitokana monina toy ny fandraisam-bahiny, ny sakafo, ny fitaterana ilaina mankany amin'ny toerana fitokana monina dia anjara sy andraikitry ilay olona voakasika. Ny fihiboana dia atao amin'ny toerana efa voatondro mialoha na amin'ny toerana hafa nahazoana alalana sy voaharo araky ny lamina napetraka ireo tompona andraikitra mahefa. Ireo olona ao anatin'ny fihiboana dia tsy maintsy manaraka amin'ny antsipiriny ny lamina sy ny toromarika ara-pahasalamana napetraka nomen'ireo tompona andraikitra mahefa araky ny fomba fiasa manan-kery. Ireo olona anatin'ny fihiboana dia mananjo ahazo ny taratasy fanamarinana ara-pitsaboana sy taratasy fanamarinana fiandohana sy fiafaran'ny fitokanana. Ny tompona andraikitra ara-pahasalamana no rafitra ara-panjakana, tompon'antoka sy miandraikitra ny fanomezana ireo taratasy fanamarinana ireo izay manan-kery manoloana ny rehetra. Miato vonjimaika avokoa ny fandehanana sy na fivoahana mankany amin'ireo firenena voakasiky ny aretina Ebola. Ny kompania ampitanterana anabakabaka sy an-dranomasina dia manana adidy mampahafantatra ary mandefa amin'ny sampandrahara misahana ny fiarovana sy amin'ireo tompona andraikitra misahana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana eny amin'ny sistany, ny lisitra feniny ny mpandeha, ny mpanamory sy ireo ekipa miaraka aminy mialoha ny fiantsonana na fahatongavana. Ireo kompania ampitanterana ireo ihany koa no miantoka ny fampahafantarana ny mpandeha momba ny fepetra ara-pahasalamana ampiarina sy ny fizarana ny takelaka fanambarana fahasalamana izay hosoloana miandalana amin'ny rafitra fanambarana fahasalamana nomerika raha vantany vao miatra izany. Ny fandikan'ireo fepetra voalaza ato amin'ny tinotity na ny fanambarana diso dia hiaran'ny sazy araky ny didy amandalana manan-kery. Ireo mpisehatra rehetra sy ireo tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny vavahady fidirana amin'ny sistany, ireo toerana fitokanana, ny faritra sy distrika sy ireo sampandrahara rehetra voakasika dia miantsoroka samy manatontosa araky ny andraiky ny avy ny fanatanterahana ity notity. Ireo fepetra ireo dia miatra ary manan-kery manomboka amin'ny daty anaovana soni sy ampiarina hatramin'ny fampahafantarana ny didy vaovao. Natao teto Antananarivo ny 7 Aogositra 2024.
Amin'izay resaka fahasalamana izay ihany ikiongo toerana mbola tena anjakan'ny aretina tazomoka raha eto Madagasikara. Tany ikiongo any amin'ny faritra fitovinany iny no nanatanterahana ny fanombohana ny fizarana lay misy odi-moka ho amin'ity taona 2024 ity. Mbola anatin'ny fanamafisana ny ady amin'ny tazomoka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, indrindra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ankoatra ny fizarana lay dia betsaka ihany koa ny fanentanana tsy maintsy natao ny amin'ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny lay misy odi-moka. Televiziona Malagasy any Kiongo no hitondra ny vaovao. Tiafaty ny tazomoka raha tsy misy fandraisana andraikitra mialohan'ny fotoana. Azo atao tsara nefa ny misoroka izany amin'ny alalan'ny fampiasana lay misy odi-moka. Fanambogoava nataony ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny ady sy tolona amongorana izany eto Madagasikara. Natomboka teto amin'ny distrikan'ny Kiongo faritra fitovinany ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fizarana lay ho an'ny taona 2024 ity. Ka tonga taty antoerana ny fianakaviam-be ny ministeran'ny fahasalamana tarina ramatoa ministra Dokotera Monira Managna. Satria dia atomboka anio nietsika fizarana lay misy odi-moka eny amin'ny tobim-pahasalamana. Nosafidina manokana isika eto amin'ny distrikany Ikongo anaovana izany fizarana lay izany satria isika teto dia anisan'ireo niatrika ny valanaretina tazomoka tao anatiny taona vitsivitsy lasa zay. Hozaraina memem-poana amin'ny sokajin'olona marefo tonga manatona ny tobim-pahasalamana ireo lay misy odi-moka. Toy ny vehivavy bevoka tonga misafo amin'ny tobim-pahasalamana, ny zaza vita vaksiny vara 2 ary ny zaza latsaky ny 5 taona voamarina fahavoany tazomoka tamin'ny alalan'ny fitiliana natao. Nanotrona ity lanonana ity moa ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara ny kolonely Andriamiarintsoa Gervais ka nitondrany ny hafatra sy fanentanana mba ampiasana amin'ny tokony ho izy ny fitaovana nomena. Ho fahasalamanareo izy io, fahasalamana voalokarena mba miangavynareo mafy dia mafy aza ampiasaina amin'ny raha akoatrany andragno hoentina tory iarovana asikana amin'ny tazomoka. Zay gn'antony tonga ny endriny raha io anakavy amindrentsika avy avaratra izy io fa mahafantatra ny Kongo noho ny fahasalamana ka mba magnentanareo zany mba aza isika zavatra omena asikana io. Namaranana ity fotoana ity ny fitsidiana ny varavarana misokatra, fandraisana marary sy fitsaboana mamaim-pona karakaray ny ministera miaraka amin'ireo mpiasa ny fahasalamana. Commune 13 niarany fahavoazana lehibe tamin'ny rivodoza geza ny farany teo izay hita fa mbola mizaka ny voka-dratsin'izany rivodoza izany no nitondrany BNGRC ireo tosika sy fanampiana ho fanarenana ny fiainan'ny mponina amin'ny alalan'ny ilay tetikasa vonjelongo andiany faharoa. Ny andimbovao entiny Natao Mayavy. Fizarana toana ho an'ny mponina ato amin'ny distrikan'ny Tomasina faharoa taorinan'ny fandalovan'ireny rivodoza ireny. Fianakaviana 724 sy 200 na olona manodidina ny 730 no hisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitonam-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC ao anatin'ny komina 12 avy amin'ny distrikany Tomasina faharoa ato anatin'ny faritra Atsinanana. Fanampiana milanja 770 taona no ho tsinjaraina ao anatin'ny 12 andro ka ny tany tsy fanjari-tsakafo sy ny tsy fahampi-tsakafo no maridrefy na ahafahan'ny nasionaly misahana loza sy ny tanin-doza manatanteraka ny fitsinjarana ny fanampiana ka ny tare jeneraly ny BNGRC ny jeneraly Manatsoa Gabriel no nanomboka izany tamin'ny fomba ofisialy. Efa nisy ny fivoriana niarahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny fijerena manokana ny tsy fahampi-tsakafo sy ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara amin'ny ankapobeny indrindra fa aty amin'ny faritra Atsinanana dia Tomasina faharoa tamin'ny taorinany ireny fangalovan'ny rivodoza ireny. Efa misy masotsivana manokana ny fijerena ny tsy fanjari-tsakafo
sy ny tsy fampitsakafo raha ny eto Tomasina dia vokatry ny fandalovan'ny ngezania no mahatonga an'izay ka mba atahora tsy hoany amin'ilay tena sévère ozy ny teny vahiny izay dia izay no antony anaovantsika amin'izao hetsika izao araka ny teneniko teo fanomboany ihany izao ary isika malagasy no mampiseho voalohany an'izany amin'ireo mpiara-mombon'antoka. Ny préfet ny Tomasina nandray reto fanampiana reto tamin'ny anaran'ny vahoaka Iantefany zany mivantana nakasitany ihany koa ny fitondram-panjakana tamin'ny fehina ny vahoaka toy izao. Saotra Andriamatoa Jeneraly amin'ny ezaka ataonareo fanohanana ny vahoaka ny Tomasina. Mampitondra teny fisaorana ho an'ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Colonel Mikael Randrenirina izahay aty Tomasina. Satria raha mbola tsy tonga akory ny cyclone iny dia efa teto Tomasina izy niaraka ny aina taminay. Ny fiatraikany ny fiainana an'izany hoe fidiran'ny cyclone izany. Taorian'izay dia tsy nitsahatra ny fanohanana sy ny fanampiana any Tomasina. Teto amin'ny komina Antetezambaro nanomboana ny hetsika sy nanaovana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ka fianakaviana 7,990 no nisitraka izany. Marina fa haterina mivantana amin'ireo komina 13 ireo ireto fanampiana ireto izay raha teo no tanjona napetraka ao anatin'ny vonjolongo hatramin'ny nanomboana azy tany amin'ny faritra Atsimonosy ka amin'ity andiany faharoa ity dia efa mandeha ihany koa ny any Atsimonosy mitovy amin'ity tanterahana ato amin'ny faritra Atsinanana ity. Komina iray anisan'ny tena voamafy nitondra faisana tamina loza voajanahary ny fanesinesy tao anatin'izay faritra Atsinanana izay ihany ny komina Ambodirina. Tokantrano 700 mahery no nahazo toana ara-tsakafo avy amin'ny BNGRC ao anatin'ity tetikasa vonjelongo andiany faharoa ity ihany ho an'ny faritra Atsinanana izay. Televiziona Malagasy ny toerana Aïssa Abbas no hitondra ny vaovao. Komina Ainany sy ny faharefona ara-tsakafo mahery vaika vokatry ny fandalovany rivo-dozagezany farany teo iny ny komina ambanivohitry Ambodiriana distrika ny Tomasina faharoa. Isoroana amin'izany dia tsy nitazapotsiny ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC fananao ilahetsika ara-sosialy vonjelongo ka tokantrano miisa 2,700 no nisitraka fanampiana ara-tsakafo nahitana vary, menaka ary voamaina. Eo ihany koa toana ara-tsakafo ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona avy tamin'ny ONN. Taorin'ny fandalovany gezany dia nisy ny tombana sy ny fifanadadiana natao. Dia hita tao anatin'izany fa ny komina Ambodiriana dia anisan'ny komina tratran'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fanjarian-tsakafo. Dia tao anatin'izay valon'izay fanadadiana sy tombana natao izay indrindra no tonga tondra voatsaramon-tanany zahay amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana izay tarehany Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Colonel Randrenirina Mikael tondra an'izay fanampiana entina namafisana ny fahafahantsika miarina taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza zay. Komina nisitraka fanampiana maro avy tamin'ny fitondram-panjakana ny komina Ambodiriana taoriana ny fandalovany rivo-dozagezany iny hoy ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitry Ambodiriana. Ny komina ny Ambodiriana anisany lasibatra tamin'ny fandalovan'ny cyclone gezany iny. Efa maro moa ny fiaraha-miasa sy ny fifagnomezan-tagnana natao tagnatin'ny komina ny Ambodiriana na tamin'ny alalana vivre zany indrindra fa na tamin'ny alalana cash transfert. Dia amin'izao andro itenenana izao koa zany mbola tonga koa moa zany ny eo anivon'ny BNGRC nagnomiany reto sakafo izay entin'ny fianakaviana ireo marefa miarina amin'ny fiainana andavanandro.
Ankoatra izao tohana ara-tsakafo izao dia anome masombolo ho an'ireo mponina eto anivon'ny komina ihany koa ny fitondram-panjakana ahafahan'izy ireo miarina tanteraka. Iteto ireo komina 13 ato anatin'ny distrikany Toamasina faharoa izao hetsika Vonjelongo izao. Manamafy ny fandraisana anjara amin'ny fanafarana solika ny SPM rafitra mandrindra ny fisian'ny entana ilain'ny mponina andavanandro tsy tapaka. Ankoatra ny fanafarana solika ho an'ny jirama dia kendrena ho vatsiana ihany koa ireo mpandra ratsy miankina indrindra raha misy ny fahatarana amin'ny fahatongavan'ny sambo mpitatitra solika. Ny antsipriam-baovao eo amin'ny fanadihadiana nataon'ny tojo fanomezana sy Era Kotomalara. Tsy ny jirama irery no azo tombony amin'ireo solika nafaran'ny SPM. Araka ny fanazavan'ny tale jeneraliny, azon'ireo mpandra ratsy miankina misehatra ny solika ampiasaina ny tahiry misy ao amin'izy ireo, indrindra raha sendra misy fahatarana amin'ny fahatongavan'ny sambo mpitatitra solika. Natao betsaka raha teo ny tahiry, natao avitatra amin'ny inim-bolana. Tanjona ny soroana ny tranga efa niseho teo aloha izay niteraka fahatapahan'ny famatsiana sy tsy fahampian'ny solika tampoka teny an-tsenina. Raha sendra tara araka izany ny sambo tokony hitondra solika ho an'ireo mpandra ratsy miankina dia afaka mifampiraharaha amin'ny SPM izy ireo mba hiantohana ny fitohizan'ny famatsiana. Ny SPM izay tsy nijanona tamin'ny fanafarana gazoalina fotsiny fa miditra amin'ny fanafarana essence ihany koa. Tonga io essence dia sady mamoa stock zay no raha ohatra ka ilain'ireo compagnie zay efa mpizarany anazy ho an'ny mpanjifa zany dia azon'izao ampiasana izy. Efa anatin'ny karazana négociation moa zay SPM miaraka amin'ireo compagnie anankiefatra ireo hoe ahoana fomba na ampiasainy zareo le gazoil zay efa tonga ao na le essence ho tonga. Fa manoloana ny aya sy ny resabe ny paritaka fa mety isy fikorontanana ny famatsiana solika ataon'ireo mpandra ratsy miankina noho ny tsy fahampian'ny toerana fitehirizana sy ny resaka fitaterana. Nanazava ny SPM fa tsy miova amin'ny fomba fiasan'ny mpisehatra rehetra ny nataon'izy ireo. Ampiasaina daholo ro stockage hitantsika ny any alarobia ny toerana rehetrarehetra maromaro misy anazy, misy ny sonerano, ny any tamatavy, ny any mazengasy zay. Dia ny rinandamina efa natao miditra ny entana avy any tamatavy satria any aloha hatramin'izao no fampiasana anazy, ny fampidirana anazy no tiako teneny, dia mandeha ao amin'ny GRT. Dia avy amin'ny GRT indray dia ny mandeha ao amin'ny LPSA. Zany izy rinandamina zay tsy nikorotanina mihitsy. Ary zay ny matetika ohatrany hoe somary magaga ihany amin'ny fahaisan'olona hoe miditra ny SPM dia mikorotana daholo rehetrarehetra. Tsy manakorontana mihitsy zay. Raha mahakasika ny vidiny izay omena ny jirama amin'izao fotoana izao, izay efa nambara fa latsaka ambany dia ambany amin'ny mahazatra, dia nanambara ny tale jeneralin'ny SPM fa maro ny kajy natao. Alohan'izy ireo avokoa ny vola tokony aloha amin'ny fanjakana. Tsy misy kosa ny fakana tombo amin'ireo papana. Ny SPM raha teo orinasa-mpanjakana ka ilay antsoina hoe bénéfice social no ampiarina. Atao zay tsy afaty ny société zay SPM satria misy vola mihodina tsy maintsy anodinina le société ato. Fa nazana zany le prix any amin'ny mpanjifa zany jirama no resantsika eto aloha. Iny atao zay mahatonga anazy ambanimbany. Tsy miafina amintsika ilay izy latsaka noho ny olona rehetrarehetra. Raha tsy ahivina tamin'ny nananganana azy dia efa voafaritra fa anisan'ny asa ataon'ny SPM ny fanafarana solika. Ny SPM izay mandrindra sy miantoka ny tsy isian'ny pénurie amin'ny zavatra tena ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Izay ny mikasika ny solika fa mbola ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa tsy afa-misaraka amintsika malagasy ny vary. Mbola tsy ampy hamalina ny filan'ny mpanjifa malagasy ny vokabary eto an-toerana. Tsy maintsy mbola manafatra isika hamelona ny banga, indrindra moa fa efa hiditra amin'ny vanim-potoana ny maitsoatra afaka ray volana eo. Izany indrindra no antony nandraisan'ny filan-kevitra minisitra Omaly fanapahan-kevitra nampiatoana vonjimaika ny fakana aba-antseranana sy etra amin'ny fanafarana vary
avy any ivelany. Nitondra fanazavana misy kokoa ny amin'izay ny ministry ny varitra teo amin'ny micro ny tojo fanomezana sy Erakoto Malala ihany. Tsy ela ao anatin'ny vanim-potoana ny maitso ahitra isika afaka ray volana eo ka mba ho fiarovana ny mpanjifa manoloana izay rehetrarehetra izay dia noraisina iny fanapahan-kevitra iny. Manome toky nefa ny izahay avy eto amin'ny ministera ny varitra sy ny fanjifana fa tsy hisy akory ny fanafarana vary kaporaraka fa ho tohizana ny fepetra noraisina nanomboka tamin'ny volana marsa ny titonty dia nilay mesura noraisina dia ny fanaovan'ireo mpandrara mpanafatra vary ny fampahafantarana mialoha ny ministera ny varitra rehefa manana amin'izay vinavina anao fanafarana izany izy ireo na koa amin'ny teny vahiny hoe procédure de déclaration préalable d'importation. Rehefa manao izay fepetra zay izy ireo dia anjaranay eto anivon'ny ministera ny varitra no miteny hoe be loatra ve io vinavina izay tokony izay eritreretin'izy ireo ho afaran'io ka anjaranay no mandrindra izany mba tsy isian'ny fanafarana kaporaraka zany ny vary avany ivelany. Toky ihany koa no menay fa tsy mijery mitanila akory ny fitondram-panjakana fa mijery ny tombontsoan'ny tantsaha ary izany indrindra no voafaritry ny politika ankapobeny fanjakana dia ny ailantsika tsy moramora ao anatin'ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Nefa ny araka ny voalazako teo fa ny totanisa dia manazava fa mbola tsy ampy ny voka bary avy eto atoerana etintsika mamaly ny filan'ny mpanjifa ka izay ny antony mbola novantsika ny fanafarana ireo vary avy any ivelany ireo. Efa misy ny ezaka izay natao entitsika hanomezana tantsoroka ny tantsaha tao anatin'izany ny fampiasana ny orinasa-mpanjakana dia ny SPM nentina ny vidanana mivantana ny akotry ny anivon'ireo tantsaha ireo amin'ny vidiny izay tsy mahafatsy antoka anazy. Isaorana Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Prime Ministre satria dia nankatoavin'izy ireo ny fanomezana subvention ny SPM mba ahafahan'ny SPM manohy ny etsika izay atao ny anivon'ny tantsaha ary ho hitantsika tsy ho ela ny fanohizana an'izay etsika izay mba hanomezana tantsoroka ny tantsaha manoloana izao toedrara izao. Manao ahoana ny olan'ny rano amin'izao fotoana izao any eto Antananarivo sy ny manodidina indrindra amin'izao fotoana ny maintany izao. Any amin'ny faritra sasany mbola tsy mandeha ara-dalàna ny rano, voatery mitady vahaolana ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Entsenkilany nefa dia mitohy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny ministeran'ny rano sy ny jirama amin'ny alalan'ireo fepetra vonjy-maika. Efa mandeha ihany koa ny asa fanamboarana fotodrafitrasa lehibe anatsarana ny famatsian-drano eto an-drenivohitra, anisan'izany ny eny Amoronakona sy ny eny Mandroseza. Fanadihadiana nataon'ny Gilardora Mambasoa sy Rodriguez Afmaly. Iza tokoa no tsy malala fa eto amin'ity fariny Mandroseza ity no miainga ny rano sotroiny ny mponina Antananarivo sy ny manodidina. Lehibe tokoa raha jerena ka eo no mampamiditra mpanontaniana ny olona sasany hoe nahoana no tsy misy rano aty aminay, maninona izahay no tsy mahazo rano ara-dalàna. Nandritra ny taona zao ny rano tsy nandeha mihitsy ny teny aminay, tsy amevandrefana mizara roa tsy ame io toeran'io dia ny tapany varatra mandeha fa ny tapany atsimo tsy misy mihitsy. Dia amin'izao zany izao mba mandeha ihany fa amin'ny 12 alina amin'ny 2 maraina dia tapaka adiny iray mandeha dia tapaka. Izay. Faritra maromaro eto Antananarivo no mitovy amin'izay. Misy aza ireo tenina tsy misy rano mihitsy efa taonany maro. Efa misy ihany ireo atao hoe vahaolana vonjy-maika ataon'ny fitondram-panjakana. Ohatra amin'izany ny famenoana ireo sinibe-andrano mangabe antsoin'ny olona hoe bonbonne amin'ny alalan'ny camion citerne fa na fiendroana azy izy tony ilaharana foana ihany. Ranobe eto Mandroseza io tokoa moa maninona no tsy tonga ny atokantrano? Maro ny anton'izay raha ny fanadihadiana natao. Voalohany, tsy maharaka ny fitombony isan'ny mponina Antananarivo intsony ireo fotodrafitrasa mitondra sy mamatsy rano hatreny amin'ny pompy sy tokantrano. Faharoa, efa saika antitra avokoa ireo fitaovana ampiasain'ny orinasa jirama ka izao vao manomboka manarina tsikelikely ny fitondram-panjakana. Eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro. Tetikasa maro no efa mandeha amin'izao, anisan'izany ny tetikasa jirama water free.
fotodrafitrasa vaovao lehibe no atsangana eto amoronakona amokatra rano fisotro madio 5 alina metatra toratelo isan'andro. Hitatsika ny fivoaran'ny asa amin'izao fotoana izao satria raha tao anatin'izay ataoko hoe enim-bolana teo izay no nandehanantsika tetỳ zany nametrahana ny vato fototra efa vita ny clôture tiako ambara aloha fa 4 hectares eo ty zany dia efa clôturé efa vita ihany koa ny remblai efa installé eto daholy ny bureau an'zareo miasa tsy piako eto ny orinasa SOGH Atom sy ny SCB moa zany miara-miasa amintsika eto dia efa tafapetraka daholy ny préparation rehetrarehetra. Nanomboka ny taona 2024 teo ireo asa goavana fanarenana ny tontolo ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny mponina Antananarivo sy ny manodidina. Mandeha tsikelikely ny asa ary efa manomboka ahitam-boka ny eny amin'ny faritra sasany. Ny teto tsara honenana izao efa antonany maro no tsy nahazo rano zany ny mponina. Tsy izany intsony amin'izao fa efa manomboka mandeha ny rano ety amin'ny pompy. Hiditra amin'ny fotoanany mahitany isika hiaritra ny rano. Miaiasa ady ny mponina Antananarivo manana paikady hatrehana an'izany ve ny jirama? Amin'izao fotoana izao efa misy ny fametrahana n'ilay pompage système de pompage provisoire izay apetraka eo etsy Mandroseza mba ahafahana mitarika ny rano avy ety amin'ny rano ikopa zany mandeha ao amin'io le toerana le captage eo Mandroseza io. Ankoatran'izay dia fantatsika ny asa efa mandeha eny Faralaza efa misy ny asa izay atao ny fanadiovana an'ireo le captage rehetra koa zany efa atao avokoa. Fa ny paikady tiako tsindrina dia tsy ny jirama irery ihany, tsy ny ministera irery ihany, fa ny paikady dia isika rehetra. Nanazavy ramatoa minisitra teo ny mikasika ny tokony hitandremana ny rano tsy hoe hitsitsina akory satria ohatra nindaisin'olona hoe asain'ny DG-jirama mitsitsy rano indray, tsia fa tokony ampiasaina amin'ny tokony ho izy ny rano tsy lanilaniana foana. Tsy mionona fotsiny amin'ny eo Mandroseza ny ministeran'ny rano amin'izao fotoana izao, mitady ireo hevitra rehetra ahafahana mamatanteraka ny olan'ny rano eto Antananarivo. Ankoatra ny eto Amborinakona efa mandeha ihany koa ny fametrahana sy ny bean-drano lehibe eny Ambohibe izay anampy ny famatsiana rano ho an'ny eny Analamahitsy sy ny manodidina. Ary io ihany koa ny fanoloana ireo fantsona izay simba sy loha eto Antananarivo. Maresaka sady afana ny any Morondava amin'izao nanomboka androany ny hetsika festival Jeux du Melaky connexion. Matanjaka ihany koa ny ekipa televiziona malagasy any an-toerana hitondra amintsika ny ambiance sy ny zava-misy rehetra any hiditra mivantana ato anatin'ny fampahalalam-baovao zao ny namana mamy Filipina Razavindrasata sy avitry ny Anarakoto Arso ampiana amintsika sy hitondra ny tsara ho fantatra manodidina an'izay festival Jeux du Menabe connexion izay. Raha toka efa voninao ianareo menada dia afaka miditra avy hatrany. Misaotra ny Raina Ravololo Aromanga mampita mivantana ho aty aminay aty amin'ny faritra Menabe, renivohitry ny faritra Menabe misy anay aty amin'ny Morondava no mampiatrano ny vahintsika androany izay menada hiavitra ny Anarakoto Arso miaraka amiko eto miaraba ihany koa ny vahintsika tsy iza moa izany fa i Awel Mamodali izay filoha mpanorona ny fikambanana Menabe connexion. Miarabanao Andriamatoa Awel Mamodali filoha-mpanorona ny fikambanana Menabe connexion. Miarabanareo mianadaya ary miaraba koa ny mpanaraka tsy tapaka ny TVM. Araka ny fanambaran'ny Raina Ravololo Aromanga teo aty no manomboka androany no mampiatrano ny hetsika festival Jeux du Menabe. Jeux du Menabe festival Jeux du Menabe connexion izay manomboka androany ary tsy farana raha tsy afaka efatrandro. Aloha resahantsika kely Andriamatoa filoha hoe inona moa izay festival karakarainareo izay? Ya, aloha nazavako ny hoe ina le contenu le festival le Menabe connexion ngambana asiko resaka fohifohy raha mamela inareo mba ahafantarany rehetrarehetra ny tena antony fisian'io Menabe connexion.
zany hoe mizara roa izy io a menabe sy connexion. Ny menabe dia hoe zay olona rehetrarehetra manana affinité amin'ity faritra menabe ty dia tonga soa atao amin'ny fikambana, ary izay manana mila connexion zany hoe ny menabe connexion zany manana filosofia ampiray, ampitambatra, ampivondrona amin'ny resaka fampandrosoana ny faritra menabe. Raha tika kely tsotsotra angamba le hoe connexion zany tonga dia karazana hoe réseautage fampifandraisana karazan'olona maro fa samy manana ataontsika hoe fitiavana na hoe valivotaka na hoe fifankazahoana na ampo io na ara-tsaina amin'ity faritra menabe ity. Ya tena voalazanao le tena votoatin'le filosofia zany hoe na any Dilambato misy mpikambana menabe connexion any États-Unis, any Canada, any Europe atao amin'ny nosy ravavy reto moa ny Madagasikara dia any anarivony maromaro ny isan'ny mpikambana. Etsika ara-kolotsaina maro etsika ara-panatanjahantena maro ihany koa no ho hita taratra ao anatin'ity festival ity hiavitra ny Anarakotoaso. Ao anatin'izay hoe etsika ara-kolotsaina zay amin'ny festival azy moa dia ny ahafantarany maro an'izany hoe faritra menabe ndrenivohitry ny faritra menabe dia Morondava ny fanaovana an'izay hoe beach soccer na ny baolina kitra lalaovina ny tora-pasika i Madagasikara izay efa tompon-dakany Afrika tamin'ny taona 2014 ary efa niatrika ihany koa ny fiadinany amboara eran-tany ho an'izay baolina kitra lalaovina ny tora-pasika izay ho an'ny faritra menabe manana tao anatin'ny ekipa nasional nanana mpilalao tany amin'ny 5.9 mpilalao ny batan'izay amboara continental teto Afrika izay zanaky ny faritra menabe avokoa. Manahoana ny tontolon'izay hoe fidiry anatin'izay lalao ho avy anatin'izay festival izay ina ihany koa no mety hoe taranja ara-panatanjahantena ho hita atao anatin'ity jeu festival menabe ty connexion. Ya volazanao tsara fa hoe tamin'ny 2015 tombon-dakana Afrika tsika amin'ny taranja beach soccer tany amin'ny taona 2010 no nametrahany fédération de football malagasy ny io taranja io voalohany ary taty amin'ny faritsy Morondava faritsy menabe no nametrahana an'izay fanomboana zay dia nitatra ny amin'ny faritra sasany zay no antony voalohany natonga hoe taty no nahitana mpikambana amin'ny ekipa nationale be da be no tamin'ireny fotoan'ireny mbola président ligue ny football menabe ny tenanay izay nahafahanay tena nitrandraka nireo talenta tato amin'ny faritra fa dia izay anisan'ny antony mahatonga anay ireo lancé indray mandeha io taranja beach soccer io mba ahafahana manana tanjona vaovao ahafahantsika maka indray mandeha le amboara continental. Nanontany moa ianao atao hoe inona daholo ny taranja atao amin'ny festivité menabe connexion amin'ny activité sportive efa eo raha teo moa zay beach soccer zay fa misy ny beach bike, misy ny beach cross, misy ny beach morenga dia misy koa ny taranja basketball féminin sy masculin dia misy koa ny foot à 7, misy koa ny pétanque atao amin'ny festivité tadidio fa raha pétanque fotsiny asitsika teny anisan'ny tanàna sy faritra ny voan'ny tombon-daka eran-tany ny eto Morondava dia anisan'izay mahatonga anay ndahoary fa ho jerena indray ireo katita kely sy le talenta ato amin'ny faritra mba ahafahantsika mamerina ny lazan'izay faritra Morondava sy menabe zay. Andiany fahenina moa ty festival jeu menabe connexion ity itsona tazay beach soccer zay tsika na ny baolina kilalaovana tora-pasika hitatsika amin'ny sary moa zany fa miandamam-bavy no ny faninana ho an'izay fifanana izay Madagasikara ankehitriny iverina indray ao anatin'izay hoe fananana ekipa nasionaly afaka mibatamboary izay ho anareo kosa ahoana ny fanohanana ny tany ketsa ny hoan'ny vehivavy ihany koa satria hitatsika teo fa misy ny vehivavy misy ihany koa ny sport indrindrindrindra ny football tsisy surprise io fa fanomanana ary aty amin'ny tany ketsa aty no ahafahana manomana raha ohatra ka ambonimbony ny tanjona hoe amboara continental na amboara eran-tany zay no nahatonga anay ny tournoi interfokotany no ataonay satria any amin'ny fokotany any tena betsaka ireo mana talenta katita kely na lehilahy na vehivavy ka mino aho fa afaka fotoana fohy na roa taona
efa afaka mieritreritra atsika hoe afaka mifaninana tsara ary miverina amin'izay dingana nisantsika tamin'ireny 2015 reny. Ankoatran'izay hetsika ara-kolotsaina sy hetsika ara-panatanjahantena maro samihafa izay dia misy ihany koa ny ataontsika hoe concert na ny lanonana izay iarahana amin'ireo artista sy ireo DJ. Ankoatran'izay ny eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ihany koa misy ny hetsika nikarakarainareo anatin'izay sy ny eo amin'ny sehatry ny fiarovana an'izay tontolo iainana izay isy ihany koa ny fambolekasy fahobe izay ho tanteranareo ary ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana ihany koa hitondranareo anjara brika eo amin'ny zay jeu du melaka connexion izay. Ankoatran'izay ihany koa misehatra anatina fanampiana ireo lafiny sosialy ianareo azonao ambara misimisy kokoa ve mahakasika an'izay? Ny tanjona aloha dia hoe ifampitsinjovana anatin'ny fiarahamonina. Dikan'izay zany manao ezaka daholo ny mpikambana. Misy karazana levée de fonds zany no ataon'ny mpikambana satria araka teneniko hoe misy avy any Andilam-balo diaspora nazanatsy zany mamelahy kely nareo hisaotra ireo partenaire sy sponsor Menabe Connexion anatin'ity hetsika ataontsika zao satria ireo no vinanana sy nanaovana ity festival ity andiany fainina ary tsy ataony ambany zavatra misy zany resaka social zany eo koa zany le fitsinjovana ny tontolo iainana amin'le reboisement resaka humanitaire social daholo angama zany jerena koa ny lafiny fampianarana misy formation maromaro ao anatin'ny programme n'ity festivité ty zay iezahana mba mahazo ny tandrifiny daholo ny ankolafiny rehetrarehetra amin'izay fanaovana azy zay. Efa somary natsidika ao ihany teo le hoe fandaharam-potoana mety ohatrohatry ny ahoana ny endrik'izay efatrandro izay? Efatrandro tena feno dia feno le izy satria ny tapany maraina dia activité sportive, activité éducative, activité de reboisement. Tapany tolakandro manomboka any amin'ny 5 amin'ny 4 any ny activité artistique ary io zany masoandro mody mampalahelo satria na ny artiste resy laritra rehefa mahita andreo vahoaka ny Morodava lina anadio ny fijaliana kely anatin'ny efatrandro. Resaka hetsika ara-kolotsaina moa tsika festival no arahana araka ny fandaharam-potoana dia isy ireo mpanakanto izay nitondra avo ny vonahim-pirenena ihany koa raika amin'ny 20 taona ny tsara natseratra tany nitarika Kayamba ohatra fa tsy adino koa nyreo hoan'ny tanora mpanakanto kalaza amin'izao fotoana zao eto Madagasikara manahoana ny fandaharam-potoana ho an'izay hoe hetsika ara-kolotsaina izay aiza ny tena anaovana azy satria maro ireo any an-dalana amin'izao fotoana izao aloha anatika an'izay festival jeu de Menabe izay connexion. Raha ny fandaharam-potoana aloha nisy fanovana kely tamin'ity andiny fainina ty amin'ny toerana nahazatra moa izay no fantatry ny vahoaka rehetrarehetra na ny touriste zay tonga eto fa zay no arotoka androany teny amin'ny mpanaraka ny fandaharany rehetrarehetra indrindra ny vahoaka eto Morodava sy ny manodidina eny amin'ny plage nosy kely zany no anaovana ny ampahany betsaka ny festivité akoatran'ireny any amin'ny Cap-J ny basket any amin'ny lycée ny anaovana tout ce qui est campagne de circoncision, campagne de consultation médicale sy ny reboisement mahazatra foana tamin'ny faritra n'Andabatoire. Dia araka ny tenenao teo niezahana nomena fahafaham-po daholo na ny zokizokiny na ny tanora amin'ny lafin'ny mpanakanto arakan'izay dia natao lolo kely ho an'ny zokizokiny tarika Kayamba sy ry Bakoma ho an'ny zanjandrina dia aorinan'izay mandramaraina. Mandritry ny efatrandro sika no anaraka mivantana eto amin'ny televiziona malagasy nefa ihany koa mbola ho arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao ny televiziona malagasy ny fizotran'izay jeu du Menabe izay izay festival du Menabe connexion izay fa akoatran'izay marana antsika kely ny androany aloha inona no mety hoe ampiavaka an'ity hetsika ity satria miditra amin'ny andiany fahaenina isika amin'ity taona ity. Ny ampiavaka azy aloha dia nafindra ireo ny toerana faharoan'izay miezaka izay isa-taona manome ny tsaratsara kokoa na amin'ny lafiny technique ny sonorisation na ny lumière na ny feu d'artifice na ny endriky technique rehetrarehetra zany
na ny partenaire mitombo koa ny partenaire satria misy gage de confiance betsaka ary zay isorako an'izay partenaire sy sponsor rehetrarehetra zay satria reo no ahafahana mametraka le concept hoe tsy andoavam-bola tsy mora manao an'izany tsy andoavam-bola zany ary mbola ametrako fisaorana mitafitafo an'ireto mpanaradianay hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao andihana faina zao. Maimaim-poana tokoa ny hetsika asaina noho izany rehetra mba ho avy anotrina n'izay jeu du Menabe Connexion festival tanterahana mandritra ny efatrandro aty amin'ny renivohiparitra ny Menabe izay aty Morondava raha ny maromaro kokoa. Mbola hiaraka amintsika eto foana zahay mandritra n'izay efatrandro izay fa izao aloha dia averina any amin'ny iray aloha ny fanohizana ny fampahalalam-baovao ny televiziona malagasy. Araky ny sary famantarana hitantsika teo iny dia andray vahiny ny sampany fampahalalam-baovao tonga eto ry zareo avy eo anivon'ny antiliny Madagasikara zany hoe ireo skoto zazalahy fa ireo tompon'andraikitra vehivavy no tonga eto ny avy ato amin'ny ankavana koa ato cheftaine Anjara Zayary ary ny avy ato amin'ny ankavia koa ato kosa cheftaine Marie Clarisse Rasoanjanahary izy mirahavavy ireto izay samy filohan'ny tsampana nasionaly ao anatin'izay antiliny Madagasikara sampana Louveteau. Miarabanareo miravavy any tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao avy hatrany angamba dia hitodika teo amin'ny cheftaine Marie Clarisse manam-baovao nareo eo anivon'ny antiliny Madagasikara amin'izay sampana Louveteau izay ampahafantariny mpijery antsika ary. Miarahaba ny mpanaraka ny televiziona malagasy miarahaba ny reine dia miarahaba manokana ny sampana Louveteau manerana ny nosy. Manam-baovao tokoa ny fikambanana amin'ity volana aogositra ty dia ny fanatanterahana ny fionambean'ny tompon'andraikitra izay ho atao any Moramanga ao Andasibe ny 2020 ka hatramin'ny 2030 ny volana aogositra. Mazava ho azy moa zany fa ny mpandray anjara rehetrarehetra dia ny tompon'andraikitra Louveteau manerana ny nosy ny cheftaine sy ny filoha-tsampana dia miampy an'ireo mpandraharaha izay mpanomana avy eo amin'ny ekipa nasionaly. Natao mihitsy ny ty fionamben'ny sampana Louveteau ty mba hijerena manokana ny fanabeazana an'ireo ankizy madinika 9 ka hatramin'ny 12 taona. Raha ny tantara misy mantsy tamin'ny taona 14 sy 20 dia nisy ny assemblée générale izay nataon'ny fikambanana tany Antsirabe tamin'izay fotoana izay nanapa-kevitra hoe ho raisina ny ankizy 9 ka hatramin'ny 20 taona. Ankehitriny dia efa hita hoe mihoatra ny mety raha ny fanabeazana satria ny sampana anankiray tokony 3 taona no iainana ao anatiny dia lasa ela be ry zareo nefa hoe 9 taona ka hatramin'ny 12 taona hijanona amin'ny sampana Louveteau. Dia anisany antony nanaovana nyity fionambe ity zany hoe inona vokatra hotratrarina voalohany hoe inona ny tokony atao, inona ny tolom-panabeazana, inona no fanabeazana homentsika le zaza 9 ka hatramin'ny 20 taona izay noraisintsika tany amin'ny 12 taona lasa. Anisany tanjona faharoa anatin'izay koa ny fikirakirana ny boky tsampana tamin'ny taona 2020 sy 20 dia nisy ny famolavolan'ny ekipa nasionaly ny boky tsampana ho an'ny sampana Louveteau manokana dia ao anatin'izay zany isy ny fandaharam-potoana hoe ahoana ny iainan'ilay boky tsampana tafiditra ao anatin'izay koa ahoana ny tena fahafantaran'ilay tompon'andraikitra nda hoe sampana Louveteau sy ny fiainana ao anatiny sy ny fizaran'andraikitra eo amin'ny samy tompon'andraikitra Louveteau. Izay zany ny tena iopanan'ilay fionambe. Ny somary manitikitika hoe skoto zazalahy no beazina sy tezaina ao anatin'ny antiliny Madagasikara. Maninona ny hoe vehivavy nareo ny tompon'andraikitra raha tsy diso ny fanilo Madagasikara nefa nohatrany tsy misy hoe lehilahy indray ny tompon'andraikitra ho an'ny antitra ny alana ohatran'izany. Inona no mety mahatonga an'izay? Ny ankizy 9 taona ka hatramin'ny 12 taona dia mbola mila fitiavany reny, mila affection maternelle hozy izy ny teny baiko. Dia zany nahatonga fikambanana ny safidy hoe ho an'le sampana zany indrindra dia vehivavy ny tsara miandraikitra azy. Mameno an'izay satria ny fanabeazana antily dia mameno an'izay fanabeazana tsy feno any tokantrano sy any an-tsekoly. Manahoana ny ankapobeny ny fitaizana zazalahy?
amin'izao fotoana zao sarotra ny mitaiza ary izay no mahatonga ny hoe entanina ny olona apiditra ny ankizy anatina fikambanana satria ny zazalahy hitantsika hoe somary manana ny toetra manokana maherisetra dia izany koa moa mahatonga ny hoe hofanina manokana mihitsy ny cheftaine mitaiza an'ireo ankizy lahareo mba ahitaiza sy ahafantatra hoe inona ny filany, inona ny zavatra fanaony, inona ny manitona azy. Cheftaine Anja, anao ahoana ny zavatra ho ataonareo ao anatin'izay fianamben'ny tompona andraikitra sampana lofoto izay inavy ireo activité atao anatin'izany? Faly miaraba ny mpijery télévision malagasy ny hoendrikendriky ny lasy izay atao any misy ny fijerevana ny fifampitovy mpijery ahafahana mijery ny tolom-panabeazana omena ny ankizy 9 taona ka hatramin'ny 7 taona dia misy ihany koa ny fanampiana ireo cheftaine amin'ny alalan'ny fanabeazana ny tenany misy ny fanomezana ny fahalalana betsaka na mahakasika ny développement personnel na eo ihany koa ireo fanampiana azy amin'ny ndraikitra izay sahany satria manana ny fahaiza-manao ny any izy any fa ampiana mba ahafahany manatanteraka amin'ny atsaka sy andavany ireo andraikitra izay hosahany dia misy karazana activité maromaro misy ny stand izay hisy atelier ko ny resaka programme vaovao izay any Andasibe no ahafantarana anazy dia misy ny zareo ao amin'ny fondation Forelo zao andeha ampiseho hoe ohatry ny ahoana ny mahakasika momba ny abokana satria izay zavatra somary tsy dia fantatry ny olona loatra nefa tsara fantatry ny olona rehetra fa indrindra izahay vehivavy mikirakira ny ankizy kely ary miaina mifampikasokasoka dia ilaina tokoa ny fahafantarana an'izany mba ahafahana miary ny tokony atao sy mijery ny tokony atao zany dia eo ihany koa ny fijerevana fahasalaman'ny vehivavy ao anatiny misy ny resaka atelier na adi-hevitra na famelabelara-kevitra moa zany mahakasika ny herisetra izay mianjady amin'ny zaza sy ny zazamam-behivavy izay mbola ao anatin'ny sehatra misy anay satria ny zaza moa ny ankizy lofoto 9 ka hatramin'ny 12 taona ary ny vehivavy izay cheftaine miandraikitra an'ireo ankizy ireo. So dia misalasala tsika hoe mbola tsy soratra anarana dia tokony hoe tsy handeha fa afaka tonga dia azafady afaka verina kely. So dia misalasala tsika hoe mbola tsy soratra anarana fa afaka tonga dia tonga any atoerana ka any no misoratra anarana sady tonga dia milasy. Misy firy ihany ny lofoto eto Madagasikara amin'izao dia misy firy ihany koa ny tompona andraikitra ao anatiny. Ny lofoto zany no an'le tena lofoto 9 ka hatramin'ny 12 taona izay moa zany rehefa manisa dia manisa ny ankizy le nalo vatom-panorenana dia manodididina ny 2 eo ny isan'ny ankizy. Ary firy ny tompona andraikitra anatin'izay? Ny tompona andraikitra anatin'izay 547 770 sy 500 isa. Amafisoary cheftaine Marie Clarisse ny hetsika izay ataonareo dia ento ihany koa ny hafatra. Eto zany dia manararaotra ny tenako miantso antsika rehetra izay mbola misalasala hoe andeha sa tsy andeha mbola anatin'ny vakansa tsara sika izao sady milasy tsika no miala voly dia entaniny sika rehetrarehetra izay manatrika an'ity fandaharana ity ho avy fa raisina iantanandroa faharoan'izany azadino ny kotrandasy ny fanafody ny akanjo mafana satria mivadibadika ny toetrandro miandranareo zay any Moramanga dia kopakopa tanana ho any sampana lofoto rehetrarehetra tonga avasoa any Moramanga fandrasanay ianareo. Amin'ny 10 hatramin'ny 30 aogositra io fianamben'ny tompona andraikitra sampana lofoto io. Ankasitrany ianareo mirahavavy tonga tato anatin'ny fandaharana tato anatin'ny vaovao an-tsary dia mirary soanareo eo anivon'ny antilon'ny Madagasikara indrindra ianareo anivon'izany sampana lofoto izany.
dia zany koa mamarina ny fampahalalam-baovao iantsarakotomanana no hiaraka aminao manomboka rampitso ny tenako mametraka ny filma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray mirary soary toko